Faly miarabantsika rehetra ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity sabotsy faharoa amby roapolo ny volana novambra taona 2025. Ato anatin'izao fandarana sakafom-panahin'io izao ary ibanjinantsika loha hevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Hivavaka isika ry havana malala. Andriamanitra rainay eo faly ny fononay midera mankalaza manome voninahitra anao fa lehibe ny fitantananao sy ny fitsimbinanao anay. Menao tombonandrom-pahavelomana izahay, menao fotoana izahay ahafahana indray hiaino ny teninao, andray ny teninao, ampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Tompo, manatria anay, ary aoka ny teninao anie ampahery anay na miditra ao anatinay ary hiasa manan-kery amin'ny fiainanay zany mba ho ainao anay ho fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. De misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ravana malala rehetra amin'ny tompo ny sakafom-panahintsika anio dia arak'izay hita ao amin'ny fitomanina toko fahatelo. Fitomanina toko fahatelo any amin'ny testamenta taloha zany a. Fitomanina toko fahatelo ny andininy fahadimy amby roapolo ka mitsahatra amin'ny andininy fahafito amby roapolo. Fitomanina toko fahatelo ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Toy izao mivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry an'i Jehovah amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity fitomanina toko fahatelo ity ry havana dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe fitomanina na hoe fitarainan'i Jeremia izay nataony amin'ny endrika Abidi. Mahita onkalo aho zany. Fitarainan'i Jeremia nataony amin'ny endrika Abidi. Ka eto amin'ity andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo ity dia tafiditra amin'ilay atao hoe teta. Teta moa izany fa teny raha ny amin'ny hébreu manko dia misy ilay misy ny hoe Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zain, Het, ny eto teta. Rehefa misy resaka nefa ny hoe teta zany na hoe teta zany dia tena litera hébreu tafiditra anatin'ny atao ihany koa ny hoe acrostiquen'ny fitomanina. Le hoe acrostiquen'ny fitomanina dia maneho endrika fizarana vaovao mihitsy ny amin'ny fitarainan'ny Jeremia. Tany amin'ny fahababona moa zany nanoratana ity fitomanina ity. Tsy hoe fanadinoan'i Jehovah akory no anton'ny fahoriana rehetra, fa io dia vokatry ny tsy fankatoavana efa taona maromaro, vokatry ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana izay mbola nahatao Jerosalema ny zanak'Israely. Na izany aza nefa, na dia hoe ao anatin'ny fahampitena sy ny ranomaso aza nefany dia manambara i Jeremia fa tsara Jehovah. Tsara Jehovah na dia toa mihidy aza ny lanitra, na dia toa hoe mitady aza ny olona, mitady an'i Jehovah ny olona. Ary tamin'izany manko rehefa hoe fahababona zany dia ny ao an-tsain'ny olona dia hoe efa maty ny Andriamanitra, resy ilay Andriamanitra ny vavahantsika. Fa eto dia mbola miteny Jeremia hoe tsara Jehovah na dia toa mihidy aza ny lanitra. Fa ny faharoa dia izao ihany koa ny ambarany ao hoe tsara ny miandry an'i Jehovah na dia toa mangina aza izy. Tsara ny miandry an'i Jehovah na dia toa mangina aza izy. Ary ny fahatelo dia izao hoe tsara ho an'ny tanora ny mitondra zioka. Tsara ho an'ny tanora ny mitondra zioka. Aleo velabelarina tsirairay zany teny anankitelo andian-teny moa zany, anankitelo zany. Ary nitenenina tamintsika tamin'ny voalohany teo dia hoe tsara Jehovah na dia toa mihidy aza ny lanitra. Le hoe na dia toa mihidy aza ny lanitra dia tena hoe
Eny ny teny hoe tsara moa zany de avy amin'ny teny hebreo hoe toba izay midika hoe mahasoa na hoe mahafinaritra tena mahavonjy na zay le tenenina hoe tsara Jehova na hoe mahasoa Jehova mahavonjy Jehova na de toa hitan'ny olona aza fa mihidy ny lanitra araka ny tenena taminareo teo de hoe fitarainana na fitomanin'ny Jeremia ity soratra masina ity ary zay moa ny ilazana anazy hoe fitomanina na de izany aza satria tsapan'ny ny zanak'Israely tamin'izany fa na de nitaraina tamin'i Jehova ary izy de tahaka ny hoe tsy maheno Jehova tahaka ny hoe tena mihidy ny lanitra mivavaka ry zareo de midona amin'ny rahona mivavaka sandratra de midina ny anton'izay anefa de izao araka ny efa nitenenina teo de ny fahotana be da be izay miaina ny zanak'Israely noho ny tsy fiainonan'Andriamanitra ka nahatonga azy ireo nanompo andriamanin-kafa rehefa tonga tany amin'ny fahababona ihany koa nefa ny zanak'Israely de zao hoe Andriamanitra rehefa tsy henon'iry zareo Andriamanitra de nisy tamin'ny zareo reo ihany koa ny lasa nandeha nanompo andriamanin-kafa nandeha nanompo ny Andriamanitra ny Babiloniana kanefa ao anatrehan'izany de miteny hoe mahasoa mahavonjy tena mahafinaritra Jehova na de toa mihidy aza ny lanitra na de tsy haintsika aza ny hoe tena miainy tokoa zany Andriamanitra ivavahana izany fa ny faharoa ry havana de izao tsara ny miandry tsara ny miandry ny Jehova io na de toa mangina aza izy tsara ny miandry na de toa mangina aza izy de averiko indray le dikan'le hoe tsara teo le avy amin'ny teny hoe toba teny hebreo de midikany hoe mahasoa mahafinaritra tena mahavonjy ny miandry an' Jehova le hoe mahasoa de tena zao hoe ao amin'ny soratra masina ao de miteny an'izay fa izay miandry an' Jehova kosa dia mitombo hery izay miandry an' Jehova kosa tena hoe lasa tahaka ny an'ny voromahery ny fahatandroany ary tsara zany ny miandry an' Jehova tsara ny miandry an' Jehova mahafinaritra ny miandry an' Jehova mahasoa ry havana malala rehetra amin'ny tompo isika malagasy de tsara be mihitsy le hoe tsara teneniko hoe tsy hoe mahavonjy hoe mahasoa sy ny sisa fa le isika de nanana ny fahendren'ny Ntaolo malagasy tsy le hoe miandry fa gasy akory ny resahana eto fa ny fahendren'ny Ntaolo malagasy miteny ohabolana maro fa nisan'ny ohabolana nanamarika indrindra ny ohatra ny resaka hoe azany lohasaha mangina ny jerena fa Andriamanitra ao tampoloha midika an'izay de hoe aza variana hanao zavatra ratsy etỳ an-tany jerena fa andraso ny famalin'Andriamanitra anao ndao hiverina atsika hoe tsara le miandry an' Jehova fa rehefa miandry an' Jehova ianao zany hoe manana fo matoky ianao zany tsy hijery ny Andriamanitra tsy hijery ny lohasaha mangina tsy hijery ny any amin'ny takotakona fa hijery ny banjina trano fa misy Andriamanitra eo na de mangina azy izy na de tsy miteny azy izy na de tsy hitatsika aza tsy rentsika aza ny teniny ary Andriamanitra nefa tany amin'ny fahababona tany misy Andriamanitra ary miasa manan-kery Andriamanitra ary vokatry ny fiasan'Andriamanitra nahatonga an'ireo ry kirosy tamin'izany fotoana zany namela ny zanak'Israely hiverina ho an'i Jerosalema lay resaka hoe na dia mangina aza rehefa miresaka hoe fahanginana manko isika de miresaka tena hoe tsy fimonomonomana zany fa tena hoe fametrahana fatokisana tanteraka de Andriamanitra zany na tsy miteny aza de Andriamanitra mijanona ho mahatoky ary rehefa miresaka hoe fahanginana zay de ny tonga de ao anatin'ny saina ihany koa de zao Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina
le hoe angina zany de sady miandry an' Jehova sady manana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra satria rehefa mangina fotsiny ianao nefa tsy miaino an'Andriamanitra tsy fantatrao hoe tena efa tokony hiteny ianao na hoe tokony efa hihetsika ianao na zao na zao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Ny fahatelo de zao: tsara ho an'ny tanora ny mitondra zioka. De azavaiko ihany le izy. Ny atao hoe zioga de io le raha ny omby zao ohatra ny jerena de le zavatra mipetaka eto tsy afaka miala teo izy. Eny ny omby koa moa zany tsy de manana saina betsaka loatra fa rehefa petaka iny zioga iny tsy afaka andeha hoe andeha akaria de ny anankiray andeha akaria fa tsy maintsy miaraka midola makaty, midola makary, midola makatsy, midola makary. Fisian'io zioga io zany de mariky ny fianarana sy fanoloran-tena ny amin'ny zavatra zay ampanaovina anao. Le hoe zioga ihany koa nefa de entina ilazana mihintsy fa izay zavatra eo alohanao asaina ataonao eo no mila arahanao. Ka miverina am'izay am'ilay teny hoe tsara ny mitondra zioga amin'ny fahatandràna zany de entina ilazana mihitsy hoe tsara ianao raha omena zavatra anankiray, mena taridalana mba ho arahanao ary zany no mahatsara ny fisian'izao sakafom-panahy izao mba hanananao tokoa taridalana amin'ny fiainanao rehetra mba hahatonga anao handeha araka an'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra satria ny fanananao zioga amin'ny fahatandràna dia manabe ny faharetanao sy ny fahamasinanao ao amin'Andriamanitra. Tsara Jehova ry havana, na de tô mihidy aza ny lanitra hoy za teo. Tsara ny miandry an' Jehova na de tô mangina aza izy, fa tsara ho an'ny tanora koa ny mitondra zioga satria manabe amin'ny faharetana sy fahamasinana izany. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra eo fa tsara ianao ary manome anay ny tsara mandrakariva de meo anay ny fomba hahatonga anay hanana fisainana sy fomba manompo anao ka asainay hiteny hoe tsara Jehova amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Tsara ny miandry anao Jehova ary tsara raha asiana zioga ny tanora mba hahatonga azy hanana faharetana sy fahamasinana hatrany. De misaotra ray eo ampianaro zay mba ahavitanay mahatanteraka an'izany amin'ny fiainanay andavanandro amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Eny ary samita in'Andriamanitra indray ry havana.